Tononona aminareo hatrany iny sy adanana professeur Mialy razanak'olona ihany miditra ao tokantranonao amin'izao fotoan'izao. Hanohy ny tapany fahatelo partie 3 tsika ny amin'ny lohahevitra tsy miova fa mbola ny lohahevitra antsoina hoe tsy mbola fotoana ny 7 ans de tribulation mihitsy izao andro 2025 izao fa fiomanana no mbola iainantsika amin'izao fotoana izao mianatra fambary, mianatra signe, izay ny zavatra ilaintsika. Ny baiboly dia mampianatra antsika an'izany signe izany fa izao fotoanany tena tokony hitoriana an'izany tsy mitsahatra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Raha ity no vidéo hitanao voalohany dia miangavy ianao hitady ny vidéo partie 1 sy ny partie 2. Azafady indrindra hiankaviako ianao mba hijery izay mba tsy hiverimberina ny zavatra efa notononana. Lasitsika hianatra amin'izao fotoana izao iaho hoe mbola tsy fotoanany re hitenenana hoe io le gera fa amin'ny fahatsorana fotsiny ataoko zavatra tsotsotra no hitoriako aminao hoe fotoana fianarana signe izao. Ny Matthieu jerentsika Matthieu 24:32 dia misy ny fampianarany Jesosy Kristy Tompo amin'ny andro hiaviny hiverina aty ambonin'ny tany indray. Raha miverina aty ambonin'ny tany izy tsy eto Madagasikara izy ny tonga fa tsy maintsy ao Jerosalema dia tsy maintsy ao amin'ny tendrombohitra oliva kanefa alohan'ny haviny dia tsy maintsy mandalo ny 7 ans de tribulation tsika, tsy maintsy mandalo ny atao hoe andron'ny tompo, ny jour du Christ, ny jour du Seigneur Christ dia ny jour andehanany hitsenantsika eo amin'ny tribulation amin'ny atsasaky ny tribulation 3 ans et demi ampovoany eo mihitsy izy no avy eo amin'ny misy zany hoiteny amin'ny rahalanitra sy tsisy izay tsy ahita azy visible tsara mihitsy ny fahatongavany hitsenany olona maty eo amin'ny tompo. Kristianina ny resako eto fa tsy ny olona tsy mivaky loha tamin'i Jesosy tany nandritra ny andro fivelomana fa ny kristianina mivaky loha tamin'ny filazantsara, mivaky loha amin'ny famonjena amin'ny alalan'ny Kristy Jesosy dia eo izy miandray ny kristianina maty tao amin'ny tompo. Izany hoe ilay maty talohantsika dia eo koa izy miandray ny kristianina mbola velona eo amin'ny tompo. Fa ny maty teo amin'ny tompo aloha no mitsangana, izay ilay tenin'ny filazantsara izay tokony efa ho fantatrao izany mba ataovy mokle moa izany rehetrarehetra izany fa ny maty tsy tiako tsy fantatrareo raha lava aoko fantatrareo izy fa tsika tsy aloha lalana amin'ireo olona maty amin'ny tompo fa ny maty amin'ny tompo aloha no mitsangana dia mandeha miakatra ny lanitra alohantsika izay vao itsika izay velona. Dia mba hampatsiahy anao fa tany amin'ny partie 2 angamba ny nampianatra anao hoe itsika izay velona veut dire hoe itsika kristianina tavela amin'izany 3 ans et demi izany dia tsy inona akory fa ny kristianina virgine dimy adala izay ny raté ny enlèvement tamin'ny début ny tribulation début an'ilay 7 ans teo ny nandraisan'i Jesosy ny kristianina virgine endry. Dia hampianatra anao izany hoe ianao ilay adalany voatery nandalo an'ilay 3e guerre mondiale satria ny zavatra tenenintsika ny début an'io 3e azafady ny début an'ny 3e guerre mondiale no début an'izany hoe 7 ans de tribulation izany. Guerre io ary guerre mondiale tena ao Moyen-Orient dia zareo israelianina mihitsy nodaroany ireo firenena voasoratra ao anatin'ny baiboly ry Goga sy Magoga. Mbola tsy hiditra lalina amin'ny Goga sy Magoga fa hampianatra anao an'izany ao aoriana ao ampidiriko tsikelikely ianao mba tsy ho izany hoe tsy ho zakan'ny sainao ny zavatra miandry fa arao tsikelikely ny fampianarana ataoko anao dia ho hitanao hoe tena loso ity fa andao hiomana fa tena efa akaiky ny fiavian'ny tompo marina. Aza manaiko lasa virgine dimy adala ka hiaina amin'ny 3e guerre mondiale ao anatin'ny première moitié ny tribulation de 7 ans. Aza manaiky ianao za mampianatra anao efa zatra miresaka amin'ny olona manam-pahalalana olona mianatra tsy olona bado no ampianariko fa olona tena men'Andriamanitra faculté arahantsaina dia izany zavatra ampianariko anao izany
tokony miditra ho azy eo anatin'ny sainao fa diplôma be reny raha hainao manala azy dia resaka famonjena fanahinao ianao sy ny ankonanao no vovonjy amin'ny fanarahanao an'izao fampianarana izao. Asa dia ho isan'ny hoe mirehirebe loatra hoe manam-pahaizana ka tsisy lako izany fampianarana raha-panahy ara-baiboly. Ataoko ina baiboly rehefa manao asa am-piangonana fotsiny dia ampy. Ataoko ina koa nianatra n'izany andro farany izany. Miala tsiny efa misy fiten'ny olona mihitsy nareo sahirana sy nareo mahantra sy nareo manana problème na santé ty be an'izao Jesosy izao fa zahay tout va bien, zahay salama, zahay marina daholo izany teneninao izany. Marina izany fa fitiavan'i Jesosy ianao koa nefany ny tenena hoe mihaino ihany dia mbola hita Jehovah dia mbola misy mitory-teny, misy mampianatra. Za manokana tena miteny aminao fa tena mampiana tena amin'ireo mpitory-tenin'Andriamanitra tena vrai disciple de Dieu amin'izao andro farany izao. Misy amin'izy ireny teny francophone, misy amin'izy ireny miteny anglophone fa mampita aminao ny zavatra azoko dia izay zavatra azoko nampitaina aminao amoraiko ny atakaranao anazy zavatra nianarako des années manko izao zavatra izao satria za tena liana hoe za kosa aloha raha andeha hiangona fotsiny dia andatsaka rakitra dia mirava dia izay fotsiny ny ilana an'ilay mivavaka tena tsy hitako izay ilana azy fa tena nasehon'Andriamanitra tsisy fahamarinana afa-tsy za ka rehefa mandray anahy ihany ianao niainga tany amin'ny fatokinany mandoraka avy hianatra lalina dia lalina fa tena tadiavina fatratra io Andriamanitra sy fahamarinana io fa tsy hoe izay haiko kely izy izay dia aza ampianarina tsony afa haiko io e. Itenenako antsika izay ampianarina fianakaviana amin'ny mivavaka dia miteny hoe za efa mahay, za efa mivavaka, tsy zavatra hainao izany io fa sao dia hanenenana reto ka resaka fanahy eto no miasa. Resaka fanahy izao ny ampandrosoana antsika haka diplôma amin'ny fanahy indray tsika izany izao raha azonao tsara. Ny hamonjenanao sy ny ankonanao ny tantarana hoe fotoana 16 ans pré-tribulation izao ary efa ho akaiky io. Izany indray aloha dia tsy afaka hiteny aminao hoe firy taona io no tonga na firy taona fa zavatra fantatro efa manakaiky ny situation rehetra misy dia efa manambara hoe efa rehefa efa mitsangana ilay olona makahala any Israely. Makahala na fidiny aminy na tsy fidiny aminy idirany bon c'est le diable et c'est Dieu qui le permet hoe ndana taroy Israely. Gaga angamba ianao maheno an'izany efa manenina koa Andriamanitra manao an'izany izany mihitsy ny fisainany ka Jehovah rehefa manambitamby dia tsika tsy mihaino tsara tsy sérieux ny andraisantsika azy satria manambitamby be foana izy. Daroka amin'izay izy nga tsy hitanao reny tsy fantatra hoe rikora tamin'ny andron'ny rikora manohatra foana ny Mosesy rikora manohatra foana tena dana sy rikora tena ozy ny tompony isak'isaza amin'ny manodidina azy nareo mialahy ataovy mitangorona eo daholo izy sy ny havandrainy rehetra sy ny fianakaviany dia natao boribory niodidina teo izy teo ny tany efitra moa izany resaka izany dia natao niodidina teo izy tonga dia sokafan'Andriamanitra amin'ny tany dia nazerany dia nakatiny tao. Izany io Andriamanitra tsika io quand il est fâché et quand il dit ampisehoako ny atezerako ianao dia ahita tokoa ka ny 7 ans de tribulation fanehoan'Andriamanitra ny atezerany. Io zany tsy misy an'izany moramora nga fa aza mpitahoriny zahay tsy afaka ny anamoramora an'ilay resaka misy fa miala tsiny mihitsy fa tena Jehovah mihitsy Jesosy mihitsy ny teny atao anatin'ny Baiboly hoe tsy misy andro fahoriana tahaka an'io 7 ans de tribulation io. Tena ozy izy ao anatin'ny Matthieu 24-21 fa amin'izany andro izany dia izy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy hatrizay ny andohany izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy ho hisy intsony donc c'est une grande douleur. Hitanao hoe nahazo ny Israelianina nataon'Andriamanitra mivonoa ny Hitlera tamin'ny andron'ny deuxième guerre
mbola kely hono zany reny fahoriana asiana gazy dia vonoina ao zareo hodirina ny hoditra ry zareo dia hanamboarana bajoro nanaovana recherche scientifique avy any amin'ny jiosy daholo angeny nanandramandramana nyreny fanafody sy ny fandidina ny ana olona velona ny didina ny anarany chirurgie mandidy izany ny fampahoriana natao tamin'ny jiosy dia aza miteny aniko efa maninona n'le Jehova manao zany zay maha-Jehova azy tompony fahefana izy izay tiany atao ny atao misy andro izy manambitamby anao dia misy andro izy mikapoka anao ary misy andro izy miteny ty kosa tena période-na fahoriana lehibe tsisy ohatr'izany satria tsy nanaraka ny teniko ianareo na ianareo jiosy tsy nanaraka ny teniko fa mbola nak'Andriamanitra hafa foana hatramin'izao 2025 zao mbola talomoda ny ivavahana resaka kabaristika ny fototry ny fivavahany zareo judaïsta rehetrarehetra fa tsy mbola Jehova miampy amin'i Jesosy Kristy tompo miampy fanamasina ireo telo izay iray ireo mbola tsy hivadia miatodona kely azy dia tonga Andriamanitra miteny azo toapoko izay fa tonga amin'izay aneo ny maha-Andriamanitra velona maha dia daroako nareo dia ataoko maty io no zavatra teneniko amintsika zany ho zareo tsy olana amin'Andriamanitra mihitsy ilay mamono an'ilay olona tia ny vonoina na peuple be tabe azy fa rehefa tsy mitodika aminy tsy nanaraka ny teny dia il frappe dia ohatran'izay le andro fahoriana tenentsika io mianatra zany tsika amin'izao fotoana izao 3e guerre mondiale le izy ary amin'izao fotoana izao tsy mbola près rehefa mamaky an'le zavatra mitranga sy ny baiboly tsy mbola près ny fitaovana hitaroana ny Israelianina hitaroan'ireo firenena manodidina azy hitaroan'ireo Perse tsy izany fa ry Iranianina ireo Silamo manodidina manodidina ny Israely mbola tsy ampy zany zao nahatonga ny Israelianina tonga dia nidaroka an'ilay Iranianina hoe aiza ny lieu de fabrication zany le élément nucléaire tadiavanareo hanamboarana le bombe nucléaire teo le voadaroka tamin'ny juin guerre de 12 jours itsika zao manao andreny hoe mba sadika reto Israelianina tsy sadika izy fa manatanteraka ny teny baiboly tsotro zao zay no ahitana hoe misy Andriamanitra miguide ahatonga ny réalisation biblique ho tanteraka mihitsy tsy sadika izy fa raha tsy nidaroany teo le Iranianina dia aingana dia tonga le 3e guerre mondiale mety amin'ny herintaona dia mety amin'ny 2 taona ohatr'izany amin'ny 3 taona tonga dia efa vitany Iranianina ilay fitaovana bombe nucléaire zany angeka zany miasa amin'ilay 3e guerre mondiale reo olona sady everonareo fa flèche ohatrany tamin'ny andro nitsipika ny ady tamin'ny zareo ny isaka taon'ny tany efitra miady amin'ny Amalekita sy ny Etita non tsy ohatr'izany intsony fa tena resaka teknika avo lenta tsy adala ny Israelianina mahita hoe tady surpassé atsika ilay Iranianina tsy manaiky izay dia midarika tsy adalako zareo Amerikanina mahita hoe tena tady hafaingan'ny devoly sahady ny fiaviany 3e guerre mondiale fiaviany le 7 ans de tribulation ny olona mandeha ara-panazany tonga dia mahita izy ary za politiquement mahita hoe tena hafa ihany le firenena manana ny Jehova ho Andriamanina na dia mbola tsy manana ny Jesosy ary izy hafa ihany fa ahoana na maino an'le Israelianina tonga dia nafantatra mihitsy hoe tsy maintsy arrêtena aingana ity taroana aingana na ny opposant politique an'le Benyamin natany ho dia niteny zao izy micontre ny Benyamin io foana tsy tiako zavatra ataony fa cette fois-ci izy midaroka ny Iranianina io izy je suis tout à fait d'accord par sa décision tout à fait d'accord izy amin'ny fanapahan-kevitra ny aloha za hiady amin'ny Iranianina tsika Israely fa tsy maintsy faranany io raha zany maty ripaketo tsika tsy amin'ny fotoanany ary tena marina izy tsy amin'ny fotoanany satria mbola nisy lapsa 2 temps alohan'ny tribulation tsy haiko na firy taona io na firy nefa mbola misy amin'izao fotoana izao hiomanana amin'izany grande tribulation zany même mandritra za laps de temps zany nefa
tsika dia tsy maintsy isy gera, isy fahoriana, misy tsy fampitsakafo, isy olona maty, mbola misy anona ry zareo arety mandringana pesta ozy izy ny filazan'ny baiboly azy amin'ny apokalypsy eo, mbola misy andrety mandringana be ohatran'ny covid nandringana olona tena hoe fa ahoana ny expli mbola izy ohatr'ireny alohan'ny atongava zany grande guerre zany. Dia mbola misy tondradrano be, mbola misy hoe matinoana izay mba jereo izay ienoana ny olombelona, hijaly ny mialafo ny fiainana, miamarary ny olona, ny mahantra mety tsy misy miantra tsony ny mpitondra firenena easika mety tsy mivaky loha mihitsy amin'ny marina sy ny fahamarinana izay mibaiko ny devoly azy dia ataony izy ao anatin'ny valinandro fanarahana ny hevitra sain-daliny satana zany tsika izao, ary ny firenena rehetra, ny fanjakana rehetra dia izay matahotra an' Jehova ihany matahotra an' Jehova fa ny tsy matahotra dia esadika tsy raharaha ny fahamarinana izany, ary na ny peuple ao aminy ary ampahoriana. Tsy olana mpitondra firenena maro eto an-tany, indrindra moa tsika afrikanina mihitsy hoe hoaniko rangano vola, hoaniko ny ino misy ity ny vatosoa, arena voajanahary eo amin'ilay toerana hoaninay ao amin'ny fitondrana fa tsy misy mivaky loha amin'izay peuple hoe zaraina amin'ny peuple. Izany tompoko ny zavatra hitranga ary tsy maintsy mitranga, ary efa mitranga amin'izao fotoana hiaviany tompo izao. Dia miteny aminao mihitsy aho zany hoe ataovy izay ifikirana amin'i Jesosy Kristy tompo, fa izay mitoetra ao ambany elatra ilay tsy toy ihany no hanana an'izany hoe famonjena batery fiarovana ilay Jehova tsy mandainga izy, fa itsika izay mifikitra amin'i Jesosy Kristy tompo ihany no voaharo mandritra an'izany fotoana fahoriana mihamafy ohatran'ny vehivavy mihetsi-jaza izany. Dia tapahako indray aloha ity raha sitrapon'Andriamanitra hiditra amin'ny partie 4 isika. Misaotra tompoko.